Miarahaba tompokady, ny vahoaka malagasy ampaherena sy ampitiavana, ary amin'ny alahelo lehibe no andraisaka fitenenana aminareo eto Andohany. Ody Ramanambitana no manaraka, izay tsizako no fazanany, Andriamatoa Richard Ramanambitana PDS Antananarivo, izay nolazaina fa matin'ny aretina, nefa maty nompozinina araky ny voalazan-dramatoa vadiny, koa mipetraka amin'ny fanontaniana hoe maninona i ramatoa vadiny PDS no tsy nametra-pitoriana nefa mahalala ilay olona nahavanondoza tamin'izany. Sa misy olona atahorana ve ao ambadik'io? Fantatrareo tsara fa itopoko la PDS Ramanambitana Richard dia olona mahitsy sy niasa tamin'ny fahamarinana ary nahavita soa tamin'ny fotoana fohy, ohatrany tamin'ny fanalan'ny fako, ny fandoavany ara-taona ny karamanmpiasa tao amin'ny commune urbaine Antananarivo. Veron'ny manga ny firenena, mila olom-baovao izy olo, azy sy atokisana ary mendrika hanohy ny asa soa ampahendrena sy ampitiavana ho antsika vahoaka an'Antananarivo. Koa noho izany miantso sy mangataka anareo vahoaka tsy ankanavaka aho mba handeha hifidy ny 11 Desambra fanovana sy fanantenana saia manova mankasitraka sy mankatelona tompoko lahy sy tompoko vavy, ela velona Antananarivo, ela velona Madagasikara, ary ela velona ny ambany lanitra. Samy tain'Andriamanitra daholo tompoko.